Ny sekoly izay atao baorao-pifidianana amin'ny zoma fa 2020 ny volana oktobra ho avy zao dia tsy vitsy tamin'ireo sekoly no voatery anakatona ny varavara-tsekoly manomboka ao amin'ny rampitso alakamisy sy ho amin'ny zoma fa 2020 ny volana oktobra. Anton'izany moa ny fikarakarana samihafa amin'ny fiatrehana izay latsabato ho tanterahana amin'ny zoma ho avy zao izay. Ny akon'izay ary hoentin'ny vola ravoavy eo amin'ny sarany Tsirako Dorsan. Iray amin'ireo sekolim-panjakana voafidy anaovana birao fahasalambato mandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodirana voalohany izay ho toto-tsaina ny 20 oktobra ho avy izao ny eto amin'ny EPP Andrefanambojanahary. Noho ny fifidianana tafalatsaka ao anatin'ny vanim-potoana fianarana ary noho ny fikarakarana izay tsy maintsy ataon'ny fokontany mialohan'ny fifidianana dia ato mandritra ny 2 andro fianaran'ny mpianatra eto. Tsy misy ny fampianarana raha pitso alakamisy 20 oktobra ary mazava ho azy tsy misy ihany koa ny andro fifidianana ny 20 oktobra. Izany hoe tsy hiverina an-tsekoly ny mpianatra raha tsy ny alatsinainy 20 oktobra ho avy izao. Raha ny fanazavana nentin'ny ray aman-dreny dia anisan'ny fipetrany ray sy ny mpampianatra ahafahan'ny ankizy mamerina ny lesona amin'ny fanomezana enti-mody betsaka. Dia ahoana ny fandaminana ray aman-dreny amin'izay? Dia ilay devoir atao aty averina ny trano no mandrakivaderatsina. Namena devoir misimisy kokoa izany ny mpianatra. Devoir izy dia ny trano voalohany. Marihana fa ray sy roa alina nisan'ny birao-pifidianana manerana ny nosy. Tsy voafaritra kosa nisan'ny sekoly nofidiana natao birao-pifidianana. Raha niezaka nanantonanto eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny ekipa Matv omaly dia nandany handray ny tompona andraikitra eo anivon'ity ministera ity.